Finaritra aby rangandria mialatsiny raha miketsoketsona ny feo fa
Tsy de salama loatra andena marina saiky tsy nisy nifandarina androany fa miraikitra ny feoko somary voan'ny gripa kely aho kanefa rehefa ni-annonceko le izy de tsy maintsy efaiko eo zay zavatra efa nolazaiko. Miarabantsika rehetra tafahoana indray amin'ity takariva ity amin'ny 5 ora aty Europa amin'ny norany Madagasikara. Manaraka ty live tsetsatsiaritra ity sady efa nisy fotoana somary tsy nisy kely teo satria rehefa misy zavatra mifanindry moa dia tsy afaka manatanteraky zany. De faharoa manaraka an'izay ary efa manomboka zatra angamba nareo azo atao koa manaraka izao fandarana izao am'le chaîne YouTube Jean-Luc Ramanatombotsoa. Ao am'le chaîne YouTube Jean-Luc Ramanatombotsoa tapenareo zay manao moteur de recherche de hitanareo ao le izy de ao nareo mahita azy efa mandeha mivatanao le izy am'izao fotoana zao. Ny antony nanaovana an'io chaîne YouTube dia mba ahafahanareo manao partage na lien amin'ny havanareo namanareo sur Facebook mora kely izy de ahafahanareo manaparitaka azy. Ho anareo zay manaraka sur YouTube zany dia cliqueo nareo lay abonné s'abonner dika le abonné de hoe raha vao misy vidéo zaraina zany am'le chaîne de tonga de mipoitra any aminareo le izy. Zay mahafinaritra le hoe abonné tonga de maharaka foana anao zany raha vao misy vidéo apetraka ao na live io na pré-enregistré. Zay ny amin'iny fa irositsika amin'ny tsy lesona moa zany fa dinidinika resadresaka momba ny sujet de société maivay nagaga efa nieritreritra nanao an'ity lohateny ty any aho fa mifanojo tapoka amin'ilay article malaza be le tovolahy malagasy anankiroa nivady tany Frantsa homosexuel zay miteraka resabe moa ny olona moa mavoan'ny olona mantsy rehefa misy vaovao ohatr'ireny de mijanona am'le atao hoe sensationnel. Hitanareo le sensationnel le zavatra scandale de le manao resaky ny mpanasa lamba miala tsiny tsy manambany ny mpanasa lamba fa tsy miditra amin'ny profondeur na zavatra. Za zany androany tsy resaka mihitsy hoe satria le izy ça sert à rien ifanasa vangy eto satria efa samy manana ny position de lany fotoanatsika fa aleo le sujet le zavatra zay tsy resahan'ny olona loatra no resahantsika. Ka androany zany ny lohatenitsika de resaka ny LGBTQIA+. Tsika hatram'izay na zatratsika de LGBT fotsiny efa mivoatra efa nihitatra izy io lasa LGBTQIA+. De aveo de ao anatin'izany koa le mouvement MeToo ary le mouvement balance ton port. Nasiko fanontaniana izy io anaty fonosana hoe révolution ve izy io sa manipulation. Misy taminareo mpanaraka ny pejy no nanoratra tamiko hoe sao de tokony mba resahana ny resaka mouvement féministe ary mety ny fiantraikany zany na eo amin'ny fianam-piangonana de niteny tam'le namana aloha mbola tsy prioritaire aloha zany fa arakaraky ny zava-misy eo de rehefa jereko anefa ny tatoato lasa miverimberina foana le izy de zao hoe aleo resahana kanefa rehefa nandinika sy nanadiady de amin'ny alalan'ny retsy lohateny ambony retsy no iresahantsika an'io satria ny tena marina ankoatran'le LGBTQIA+, le balance ton port, le phénomène MeToo dia mouvement féministe io fa miovaova foana moa ny endrikin'ireny mouvement féministe reny. Ka tsara marina zany fa tsy hanao famelabelarana ny momba ny atao LGBT, tsy hanao famelabelarana momba ny atao balance ton port, tsy hanao famelabelarana momba MeToo satria feno ny internet. Zany tsy handany fotoanatsika hamerina zavatra efa avy resahan'ny olona be dia be ary tsy expert am'zany fa ny zavatra ho resahako sy mahaliana kokoa ary tiako hisariana ny saintsika de ity: inona no ao ambadiky reny fitakiana mivaivay reny? Inona na iza no ao ambadiky le fitakiana mivaivay? Ny zany toujours derrière le rideau qui m'intéresse, c'est pas ce qui se passe devant. Ce qui se passe devant, ce n'est que le fruit de toute une préparation aty ambadiky. Ohatran'ny iceberg io. Hitanareo ny iceberg, le potra le lohany kely iny no potra dia voafitaky tsika.
de tsika lany andro am'le mipotra LGBT mito féministe fa le ao ambany tsy hitatsika ao a io no tena fosotra io no tena mila resahana ny ahy zany a any no tiako trandrahana ka isika eto amin'ny RGL dia tsy hijanona fotsiny amy zavatra ivelambelany tsy hiditra amina resaka émotion fihetsepo ametraka hevitra cloison hoe ranona diso ranona marina tsy antsony satria efa natino na sy tinao zay na tonga na safidy an'le sary hitanao le tontolo anankiroa mifanena efa misy camp anankiroa tsy azotsika tsy fandray mandrakizay reo ka na hiezaka ianareo contre ny LGBT handresy lahatra zareo efa zay na ianareo LGBT koa handresy lahatra zareo ankilany zareo koa efa zay donc zany a pour moi c'est une discussion stérile le hoe ratsoratra masina tsy ratsoratra masina zao voajanahary tsy antsony resaka fa ny ahy zany resaka de hoe andao jerena le ao ambadika tsy malina mihitsy zany a zany satria vérité a samy manana vérité ny olona ary le vérité sady objective d'un côté nefa koa subjective zany hoe ny vérité amiko tsy vérité aminao ka tsy andany andro zany tsika hifandrangitra sy ifanasavanga eto ka na inana ro resahana de fa samy manana ny parti pris tsika vao miainga ka eto tsy ring de boxe ka hoe andao ary tsika ifanasavanga eto dia ifanalabaraky eto dia non c'est pas pour ça ary il faut mialatsiny il faut élever le niveau du débat tsy mirefarefa amy tany fa aleo mba ampiakarina kely le izy satria na tianao reo na sy tianareo a efa mizara camp anankiroa ny olona misy le atao hoe radical progressiste zany hoe efa tena zay izy le libéral zany ary misy koa ny radical conservateur tsy azo lavina koa zay reo zany tena fanao atsimo savaratra pôle nord pôle sud ka na nirinify eo ny akoho zay koa lenteneko zay samy efa manana ny toerany reo ka tsy tandany fotoana amizay tsika fa ny ahy zany malina de averiko any a qu'est-ce qui se passe derrière le rideau izay tsy de mamaika ny olona tsy azakany olona nefa za mo curieux zay manana curiosité culturelle zay hoe on se fait manipuler par des gens ici à l'extérieur mais qui est-ce qui mène la baguette derrière ampidiny eto tsika fa misy olona mahazo tombotsoa ambadika reo olona reo no dénonceko eto androany za zany tsy dénoncer ny LGBT za tsy dénoncer ny balance tampon za tsy dénoncer ny mito fa le olona manipuler avy eto ambadika io no za tsy tena hoe aboridana fa ho avasehotsika hoe ahoana ny fomba fiasany arina ny fikendreny zay zany mba hampazava azy satria misy fandarana zay tia Belzika ty le hoe dans quel monde on vit ny kristianina mbola averiko foana de sady manana ny baiboly amy tany anakavia ary mitazona ny gazety amy tany anakavanana io ny ahy zany sloganko iarahako amin'ny Karl Barth zany théologien allemand malaza efa ela le hoe baiboly amin'ny akavia nisy nanao commentaire moa nareo tato hoe manina tsy atao amin'ny akavanana zay le olona tavela amle resaky ivelameny de aloha zavaiko eto ina mahatonga hoe tazona amy taninakavia satria rehefa mitazona baiboly matetika de taninakavia eto akaiky ny fo c'est juste une question de symbole hoe miraikitra ao am-pony tenin'Andriamanitra ary lay gazety amy taninakavanana de zao hoe fantatrao zay aleanao donc amiko za zany je fais partie de ces pasteurs de ces théologiens qui essaie balancer l'actualité et la Bible. Za tsy manao lecture biblique en fonction de l'actualité. Ary za koa tsy manao lecture ny actualité en fonction de la Bible. Satria zavatra tsy mifandray reo. Fa izy roa samy eo ampelantanako. Ka ohatrany hoe tongotra anankiroa zany. Raha vao ny ray ihany de tsy mandeha. Fa izy roa. Ka mba ahafahantsika mahalala bebe koa le sujet de inona moa le LGBTQIA+. Resaka voalohany aloha le L lesbienne mazava ho azy fikambanany zareo lesbienne, gay efa fantatrareo ny gay, homosexuel zany pédéraste, bisexuel le B, T transsexuel, andrasoko elo trans
fa ao anatin'ilay trans koa mbola misy kategorie roa, misy le atao hoe transgenre ary misy ny transsexuel. Tsy mitovy. Le transgenre c'est transsexuel, hitantsika eo ny antony. De misy ny queer, le queer, Q-U-E-2-E-R. De le I intersexuel, misy koa zany zany hoe sady tsy atao milahy izy tsy atao mivavy, intersexuel. Ary le A farany tia nanaitra azy satria voasavako naino azy, dia nampidiriny zareo anatin'ny LGBTQ koa ny asexué rehetra. Asexué, dika le A mantsy a négation, donc zany hoe olona mialatsiny zany hoe tsy manana désir sexuel. De ao zany efa misy zavatra personnellement, il y a quelque chose qui me dérange dans la logique. Comment se fait-il ny asexué assimilenao amin'ny LGBT? Or ny LGBT manana passion sexuelle. Ny asexué tsy misy mihitsy. Io le lazainy soratra masina eunuque. Tsy manana ohatran'ny Paul Apostole zao asexué. Asa raha fantatrareo Paul Apostole asexué. Il a un sexe, mais il n'a pas de désir sexuel. Ça existe et c'est naturel. C'est médical. C'est physique. C'est scientifique. Tsy asan'ny devoly. Eo koa zany il faut mettre les choses, les points sur les i, fa tsy hoe zay zavatra mipoitra rehetra de devoly daholy. Eo koa zany a zay le olona le radicaliste conservateur. Il faut avoir les pieds sur terre, hein, tout en étant croyant. Zany hoe il faut voir la réalité en face. Bon, iverenako io nefa avy eo. Manina le niteny teo hoe misy ny transsexuel ary misy ny transgenre. Satria zao mentalité, philosophie, voilà, philosophie ny LGBTQIA+, aza miteny tsony ianao hoe LGBT, efa lany daty zany. LGBTQIA+, zay indray zao ny malaza. Ny philosophie voizin'ny LGBTQIA+, de hoe samy hafa ny atao hoe sexe sy ny atao hoe genre. Zany hoe manao dissociation ny sexe sy ny genre izy. Eo zany de fa faninatsika satria ianao zao rehefa makany amin'ny bureau administratif de hoe genre masculin, genre féminin. Fa ny masculin am'zareo sy ny féminin n'a rien à voir avec leur sexe biologique. Mipetraka am'le philosophie LGBTQI+ azy eo a. Averiko tsara, apetrao tsara amy toerany resaka. Ny genre féminin et masculin n'a rien à voir avec le sexe biologique dans la philosophie LGBTQIA+. Le sexe, zany hoe le taovam-pananana zany, zafady, dia biologique. Les genres aussi se construit selon la société. Eo zany eo le izy. Zany hoe enao io zany raha amin'ny LGBTQIA+, rehefa teraka, ka na de hoe lahy ary ianao, ny taovam-panananao lahy na vavy, dia tu es un garçon ou une fille, mais tu te construis encore dans la société pour choisir si tu veux être féminin ou masculin. Zay ny mentalité ny LGBTQI+. Hoe mbola tsy midéfinir le olona hoe féminin ve za sa masculin, fa io zay en fonction ny fiarahamonina misy azy, en fonction ny éducation, en fonction ny zavatra iainany no no midéfinir ny genre le olona. Zay zany a philosophie LGBTQIA+. Noho izany, rehefa zay zany ny famaritany azy hoe samy hafa misy ny atao hoe sexe sy ny atao hoe genre, dia ny transgenre zany, ny transsexuel azafady, ny transsexuel de reo olona zay naniry mihitsy hoe mila soloina taovam-pananana hafa aho. Ohatra hoe lehilahy izy zany dia soloina taovam-pananana vehivavy, reny natao hoe transsexuel. Ny transgenre ndray tsy zay. Ny transgenre de zao, na de misy ale taovam-pananana lehilahy izy ohatra, de il ne se reconnaît pas comme masculin, mais féminin dans un corps d'homme.
de zay mahatonga azy manao fitafy manakaiky an'ilay genre tiany ho ananana. Tsy transsexuel izy, aza fangaro. Transgenre dia zay zany fa samy hafana. Ka mila fantatsika zay mécanisme zay. Raha alohanareo iresaka amin'ny olona transsexuel, mila fantatrareo ny mentalitény. Aloha ny resahanareo amy transgenre, raha ianareo tonga de mivatravatra be avy any amy soratra masina sisa nefa vous ne connaissez pas leur mécanisme de pensée dia landrova fotsiny anareo. Ny azany eto ny tanjoko eto zao, je vais vous donner les outils de réflexion pour que vous compreniez ces gens-là afin d'établir une discussion et un dialogue rehefa avy eo. Mais ne venez pas avec votre air supérieur en tant que chrétien, pasteur, théologien, je sais pas quoi, pour apporter et imposer votre point de vue. Là, ça ne marche pas. Vous pouvez me taxer de libéral, je m'en fous. Fa zany tena hoe raha iresaka am'ireo olona reo mila manana outil de compréhension ny mentalité n'ireo olona reo, zay ianao vao miresaka aminy. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Mety isamily ndray mantsy pasteur Jean-Luc ao dia pour ny LGBT tsy maninona na aparitaky reo. Za zao efa no niara-niasa tamin'ny GTZ, PNUD, ny andraikitra ny prise en charge ny psychosocial, prise en charge ny séropositif psychosocial ny LGBT sy prostitué taovakanakaratra. Inona vavatsy azoko? Pasteran'ny PD, pasteran'ny Makorelle, zay zany surnomako. De zao c'est pas un problème. Satria enao moa rehefa miaraka am'zareo satria enao manao sensibilisation tam'le aretina nahazo azy. Enao tsy afaky aza manao fietsika vava enao vao mahasosotra amy mpiara vavaka amiko fa hitan'ny olona hoe ary tô miresaka am'le tahaka nataon'ny Jesosy tam'le vehivavy janga. To miara misakafo ampanota ka ataony ahoana ny tory aminy raha tsy fantany aloha ny fiainany. Donc zany ny zavatra teneniko eto de zay hoe ahoana ny mentalité ny reo olona reo. Le cuir ndray, za zany tsy handany fotoana amin'iny fa tiako fotsiny mba hanananareo notion. Les cuir, les LGBTQ, les cuir, QU2ER. Reto ndray de tous ceux qui refusent toute étiquette sexuelle. Izy zany tsy azonao, tsy ekeny mihitsy izy kazena hoe lahy, tsy tiany zany e. Ao nany zany zaka koa zay. Tsy ekenao zany le hoe efa défini hoe na ianao lahy na ianao vavy, nahoana izy no forcenao hiditra anaty case. Zay le cuir. Zany izy mentalité, eno tsara, mentalité hétéropatriarcat. Zany hoe ianareo hétéro izy no namolavola ny rafitry ny fiarahamonina dia izay izy tsy ekenay. Bon, on va pas entrer dans le débat. Fa tiako fantatra fotsiny inona le mentalité cuir, le mentalité cuir dia zay hoe tsy mety tsy tanao zao anaovana tsy lahy izy tsy vavy. Ary efa misy mouvement cuir miady mafy am'izao fotoana zao hoe esorina amin'ny papier administratif aty Europe les genres hoe masculin féminin, et je vous assure ça va arriver. Tsy izy tsony zany hoe monsieur raha manatombotso Jean-Luc fa tonga de hoe raha manatombotso fa hoe discrimination zany. Hitanareo fa lasa lavitra be le izy. Discrimination le hoe monsieur de tezitra ny cuir, tsy le hoe madame. Fa any aorianany zany mety ny zanatsika, mety ny zafikelitsika, na mety am'izao androtsika zao. Hoe raha manatombotso Jean-Luc fotsiny, tsy hoe monsieur, tsy hoe madame, fa de zay fotsiny le izy. Zafady fa misy olona miantso tapoka. Zany ary. Zay zany le cuir. Le intersexe. Le intersexe dia ireo olona izay manana caractère sexuel izay tsy mifandraika amin'ny toe-batana. Averiko indray, manana caractère sexuel izay tsy mifandraika amin'ny toe-batana. Asa anao tadidinareo le vehivavy athlète éthiopienne angamba izy iny, les championnes du monde tamin'ny marathon féminin de nitory
ny fédération d'anti-Europe hoe io vehivavy io tsy vehivavy nefa izy tao anatin'ny catégorie féminine niazakazaka de niprouven zareo scientifiquement hoe intersexuel io vehivavy io olona io zafady elle a un aspect féminin mety elle n'a pas le caractère féminin zany hoe tsy manana le organe sexuel féminin de reproduction et ivelany izy zany mialatsiny efa hitsy be manana vagin fa ao anatiny izy tsy misy le organe sexuel mahavehivavy azy fa misy déformation génétique mihitsy asa lazonareo tiako tenena misy vagin izy extérieurement fa ao anatiny tsy misy an'le zavatra zay mahavehivavy anareo vehivavy de nefa niny misy impact an'iny amy resaka physionomie ho an'ny athlète de matanjaka be satria mitovy amy vatany lehilahy izy zany fa lehilahy misy vagin fotsiny zay ngamba andra zay no apahitsy azy kokoa de nitory reto fédération occidentale reto hoe tsy tokony miaraka miazakazaka amy vehivavy izy tsy fantatro ho nitoy an'le histoire na accordé le izy na tsy fa tsy naharaka tsony zay le asexué les plus et tous les autres zay satria mbola misy orientation sexuelle be de be ary reto ny tena mahavariana maninona nasina les plus tous les autres orientations ça va venir zany les autres zoophilie pédophilie je sais pas za tsy miteny amiaky fa amiko le plus io efa karazana ouverture ho an'ny orientation hafa ndray rapitso tsy fantatro fa je laisse la parenthèse fermée haniany zavatra tsy azoko ary ametrahako fantanina hoe pourquoi les asexués nampiarahana am'le LGBTQ nefany raha ny logika re olona reo tsy manana pulsion sexuelle mihitsy ny fetseny de zay hoe ohatrany hoe zany tiapiseho zany zareo hoe nous sommes des êtres discriminés victimes de la violence de la société ce qui est vrai ça existe et là zaho so de anisany tsy d'accord mihitsy na ina za zao de tsy d'accord amy mouvement LGBT fa tsy manana zo mihitsy isika hampijaly an'ireny olona ireny amy resaka droit de l'homme tsy manana zo misy tsika idiscriminer an'ireny olona reny ohatranao hoe patron na orinasa ianao de zany hoe tsy maiko asa ty olo tsy maiko any ty olo ty poste ty satria izy lesbienne ça ne se fait pas ary tsy sitrapon'Andriamanitra koa zany tsy any resaka za zany tsy miditra amina resaka passionnel be ohatry zany fa za mandeha amina resaka safady resaka logique si il faut le mettre les choses à leur place donc zany ato amty groupe RGL ty aza mananteny nareo hoe ho andehany amin'ny extrême za tsy extrême je déteste les extrémistes satria tsy afaka mijery ny réalité en face fa mandeha amina préjugé efa mandeha amina tonga de hoe za zao iny zay ny position za koa manana position fa par rapport an'io zavatra io je suis contre mais je peux dialoguer avec ces gens-là je peux discuter j'ai pas de problème à vivre avec eux nefa sasakiny tsy tokony miaraka amreo tsy tokony fanosorosana amreo fa reo anie olona maloto zay le toetsaina intégriste le mouvement MeToo nina ndray le MeToo le mouvement MeToo dia mouvement suite le scandale Harvey Einstein ho an'izay nanaraka ny actualité tany Hollywood Harvey Einstein zany producteur matanjaka indrindra izay izy no manome ny contrat ho an'ny actrice hoe ianao zany dia voaray jouer film miaraka amin'ny Tom Cruise ny sisa de zao manana ny pouvoir ndraiky showbiz any amy showbiz zany ane mandainga anareo na amy tontolon'ny artiste pire ao amy tontolon'ny show business le sexe est au cœur du problème zay le izy promotion canapé nibetsaka ao je suis désolé c'est une réalité il faut dire les choses fa tsy modimody atsara velatsy eto tsika de zao Harvey Einstein zany il était super puissant de nanararoatra le fahefany dia nanao attouchement sexuel tamina actrice sasany viol mihitsy aza araky ny version officielle apetrako tsara le officiel aloha hoe de nantanina nefa le actrice fa naniny anao tsy santé taloha de hoe ka izy ane il a le droit de vie ou de mort aminay dia signature fotsiny de tsy voarainy etsony contrat fa nisy fotoana zany tsy nazaka tsony actrice anankiray de voatery izy namoaka de rehefa namoaka izy de misy olo tena hoe za koa de zay natonga le hoe MeToo za koa
azonareo le izy zay zany le phénomène mito. Za zany tsy hiditra jugement de valeur fa milaza an'le zava-misy fotsiny. Le hoe balance temporaire regny suiten'ilay phénomène mito fa le hoe balancer zany hoe tu es une balance zany hoe ianao zany mamoaka anaran'olona mireveler hoe Harvey Einstein no niviole ahy dia ampahafantarinao ny grand public de na any amy Facebook, Twitter ary zay mahatonga ny Twitter très violent fetao zany de manao entre parenthèses ho an'zay mampiasa réseaux sociaux fanteny ihany réseaux sociaux ampiasainareo fa misy réseaux sociaux tena violent be tonga de tany amy Twitter tonga de hashtag balance tempore de manona ny anaran'le olona tout le monde a vu ary zay lay de y avait des têtes qui tombaient tena nisy zany balance tempore bref rehefa fitenina zany de zao atokako le LGBTQ plus fa raisiko le mouvement féministe amiko amiko mouvement féministe ny mito ary ny balance tempore ka c'est une manifestation hoe libération de la parole des femmes zay zany vao tena libéré ny parole vehivavy satria ny olona tsy matoky hoe tsy mariny zany de hitantsika fa tena misy impact teo amy sehatry ny fiangonana koa zany zay zao tsoriko aminareo taprès an'iny balance tempore iny taprès an'iny mito iny zafady za moa abonné amina revue protestante anankiray atao hoe réforme.net any Suisse de zareo Suisse moa précurseur foana amy zavatra rehetra lasa aloha foana izy dia namoaka problématika ny fiangonana protestante any Suisse hoe lasa nisy fiatraikany tamin'ny asa pastoraly lay balance tempore satria tsy sahy manao famangina tokantrano irery tsony ny pastora surtout amy vehivavy mipetraka rery lasa misy victime ao anatin'le izy zany hoe délicat be ianao zany tratran'le ministère pastoral hoe mila ianao mamangy olona le olona vanginao nefa mipetraka rery vehivavy ohatra izy dia ny olona efa ao anatina phénomène na société de suspicion fampiahiahy daholo ny olona il suffit de tendromolotra anakary zay ny zavatra tsy za aloha de tenisan'ny tsy tian'le phénomène mito tamy voalohany satria zao hoe grave be ty zavatra ty raha vao tsy voafehy dia lasa hamon'olona amy tsy antony satria tellement zany le izy phénomène de zany ny olona rehetra zany makany daholo de zaran'ny olona raha vao misy zavatra mitranga de tsy hino anao surtout ianao pasteur tonga de avy atrany olona tonga de hidaroka io ndray tsisy vérification lynchage public firifiry ny olona après rehefa mandeha ny tribunal tsy mitombona akory le izy de hoe il a été blanchi no madio izy mais désolé efa nipiteanao le olona efa nalainao baraka teny amin'ny espace public le olona efa tsy misy raisina tsony aminy de zay anao vao tena mialatsiny indrindra re tomboko fa tsy napozinay hoe ke misy diso mais c'est trop tard zay lezako aminareo hoe za moa vao nivoaky iny zavatra iny de za de nametraka réserve tam'le balance tempore hoe je suis pas d'accord avec ça tsy hoe dans le sens hoe contre an'le fitarainany vehivavy fa ny any tena tsy zakako tao anatin'izy de zao hoe tsy asan'ny espace public ny manao justice fa aloha ny justice anao ny asany balancer le olona au niveau judiciaire fa ahoany ianao no balancer olona sans preuve amina espace public ohatrany hoe olona tratra nangalatra koa zany dia tonga de hoentinao rehefa vao nanala kely tsy mbola miteny akory le olona de fa nivatony ry atapom-boany ery za nahita olona tao Antsirabe tao fetsy be le mpangalatra tratran'le zala tomponentany izy de izy ndray ny tsy vonjeo io sy mpangalatra de ny olona moa vao mpangalatra de tonga de nidaron'olona de maty teo le olona nefa le olona tomponentana ndray maty hitany masoko zany tao Antsirabe tao zay le lynchage public de après rehefa mandeha tena mialatsiny de mifona amy fianakaviana fa tsy fananina ela izy mais efa maty le olona ko tsy fananina io za zany de j'ai mis des réserves à tout ce phénomène de MeToo, phénomène de balance tempore. Oui, les porcs, il faut les punir, mais par quelle manière? Tsy any amy réseaux sociaux, tsy any amin'ny rindrina iny, fa any amy fitsarana.
fa bon iny mbola débat fandray iny fa apetrako any amin'iny. Da eto am'izay zany misy réservako, ametaka ny réservako zany, ina zany problémako amy tireto mouvement ireto. Je suis tiraillé, zay ny filazako azy, satria zao misy argument maromaro reto. Voalohany, vis-à-vis ny communauté LGBTQIA+. Reo olona reo dia rehefa miresaky izy de zao hoe tolérance, manana tolérance ozy izy, il prêche la tolérance. Tokony ho ekenareo ozy izy ny orientation sexuelle anay, ok, ka anazy io ko fiainany io, zy anaovany azy io ko, ina moa no teneninao, za tsy miteny hoe d'accord fa zay ok, dans le sens hoe safidiny le izy. Fa izao arahako le lozika an'zareo, ny zavatra me déranger ahy de ty, je sens qu'il y a un lobbying qui glisse tout doucement ao ambadiky izy, mi-imposer amy fiarahamonina le choix-ny. Eo zany problémako. Tsy mbola nisy angamba ny hétérosexuel hiakatra eny ambony tafo de hoe za hétéro, de ampisy drapeau de hoe za hétérosexuel, mialatsiny ava je suis direct. Fa raha raiky iny anao na hétéro raha raiky iny anao na homo raha raiky iny anao na lesbienne, raha raiky anao na trans, c'est ta vie, c'est ta vie privée. Pourquoi ta vie privée tu veux l'imposer à l'espace public? Eo c'est là qui me dérange. Zany hoe misy glissement ny vie privée makany amin'ny public, ary zay glissement zay dia io ny asan'ny lobbying. Donc zany za tsy manenjika LGBT fa le olona ao ambadiky lay manipulation miglisse an'le izy makany amin'ny vie publique, le mi-imposer an'le choix. De anao zany raha tsy manaiky an'le choix any zareo de tsy tolérant. Tanareo le izy, zany hoe lasa misy dictature na idéologie. De lazaina zany anao fa hoe obtus hétérosexuel rehefa tsy manaiky ny orientation sexuelle zareo. Enao nga za nga voatery mitady ny accorinao na ny faveurinao amin'ny orientation sexuelle-ako. Je m'en fous carrément de ce que tu penses de mon orientation sexuelle, c'est ma vie, ça ne te regarde pas. Fa tsy zany teny aminao hoe mba ekeo rehefa za hétéro asa razonareo le tiako atongavana. Any le problème enao zany tena za lesbienne, ok, vita vie. Fa aza miogaoga ery ambony tafo ery amiko hoe za lesbienne, fa zay ngamba ny haitsiko azy. Io zany misy zavatra any ce qui me dérange dans cette histoire. Lasa misy esprit militantisme amina orientation sexuelle, je comprends pas. Je comprends pas cette philosophie-là. Ekeko hoe mety miadiny zoany izy hoe tokony afaka mifidy sy ny sisa, zay zavatra hafa administratif. Fa hatram'izao anie na ny racisme mbola betsaka anie ny olona tsy tiany mainty hoditra. C'est pas toujours réglé cette histoire. De ny zavatra mahavariana ohatra zao hoe imposena le philosophie. Asa nareo nanaraka ny euro, mbola ao anatin'ny euro tsika zao. D'ailleurs Belgique manao androany allez-y les Red Devils entre parenthèses sangisangy amin'ny euro. Noterena misy polémique azafady, misy polémique be tany Hongrie sy tany Allemagne rehefa tsy nanaiky raha tsy diso lay stady ho lokoina amy drapeau ny LGBT. Asa raha nanaraka an'iny nareo? De ny radio rehetrarehetra scandale, comment ça se fait? Daodao zao vava rehetra, fa nahoana no imposenao, zay misy tsy azoko, anazy io stady io misy gouvernement eo, qu'il soit homophobe ou pas, c'est pas là le problème. Fa nahoana zay le impose, zay dictature idéologique zay. Ana le stady terenao ve za zany ametraka le drapeau LGBTQ+, satria zay ny mariky ny tolérance. Mais je comprends pas. Ohatrany anao koa le hoe za zao ny orientation da ok, de izy koa za mba manana ny orientation za zao, manina tsy ekenao zay, fa tsy maintsy ny anao
noarana zay zany vao tolérant tanareo zany amiko zany c'est une forme d'intolérance au contraire zany hoe rehefa tsy mipartager l'opinionnao azy zany dia intolérant mais là je suis désolé aizany liberté d'expression zao matahotra daholo ny olana ilazany za so manao ty émission ty de fa tsy fantatra ny anjoa hoe manao discours homophobe tsy manana liberté tsy olona mi-exprimer ny opinion ianao ty mena za ty manga nahoana ny terenao ty mena nefa manga ny any loko tiako de rehefa tsy manaka le lokonao ve de tsy tolérant non chacun à sa place chacun vit sa vie ary tsy tokony efa baikobaiko raha tena hoe liberté no resahana iny zavatra nitranga iny tamin'ny euro autre chose zareo miantsoantso miogaoga mialatsiny am'le terme miogaoga hoe égalité fraternité ok tsisy mandahany zany de ono ary reto pourquoi alors misy boîte de nuit na soirée privée que pour les gays raha égalité amiko zany tsy tokony isy tsony lieu privé amina orientation sexuelle fa raha boîte de nuit io zany de tokony ho an'ny olona rehetra na fotsy izy na mainty izy na amerikanina izy na gasy izy na pd izy na lesbienne izy na hétéro izy fa maninona hoe ty soirée anay manokana tanareo zany fa misy esprit hoe te hametraka ny azy samy rery izy lasa me dérange raha tena égalité marina maninona anao sinan'zay fanavakavahana zay de amin'ny amy show business am'izao tsika miteny zao zany amin'ny monde de la nuit zany hoe le événement soirée bal sy ny sisa dia zavabe ny tendance zany tena misy ny vola ho an'ny olona zay manao organisation événementielle dia ny événement miaraka amy gay no tena mandeha c'est un fait dia toutes les artistes et tout ça doivent jouer le jeu satria any no misy ny business dia nahita documentaire anakiray David Guetta zay malaza be mampandihy DJ de nantaniny izy est-ce que tu es d'accord avec ce mouvement de non pas forcément mais je travaille je suis là juste pour gagner mon pain mais je vous avoue izy fa ity zao nozy izy ny tendance ary haty daholo ozy izy ny tena misy ny mpanambola ka zay ozy izy tsy maintsy miasa de ity misy phrase nytonony ty nanaitra de niraisiko noty mihitsy za moa ty tsy misy araka amy crayon stylo fa ty mandray noty na phrase ny olona eny amin'ny arabe ny henoko de raisiko noty izao no lazainy ce sont toujours une minorité qui lance la mode ozy David Guetta ce sont toujours une minorité qui lance une mode tanao zany la mody zany hoe ny masse populaire zany dia mpanaradreny rano zay la mody voizin'ny vitsy anisa est-ce que est vrai zao ndre olo la mode satria mety nahitany Beyoncé mety nahitany David Guetta mety satria misy influenceur ao anatin'ny société ary le influenceur c'est une minorité ary les minorités créent un réseau n'oubliez pas ils se connaissent tous c'est un réseau de mi-influencer anao izy eo amin'ny réseaux sociaux télévision gazety télé c'est ça de masse populaire moa de ary marina ny teny David Guetta c'est toujours une minorité qui lance une mode la mode zany ary azadiny fa toetsaina snobisme c'est du snobisme le toetsaina snobisme matsy de zao diso be tsika le snob le mpanakarena non tsisy idirany ny toetsaina snobisme de zao ny snob raha ataoko exemple tsotra atsika zao moa aty Europe zao zahay moa aty Europe de misy foana pendant toutes les saisons ny fruit fa ny snob ohatra Antananarivo zao ny tena snob hoe période tsy misy poma
fa zareo mihinana poma daholy. Zay ny snob zay. Pour montrer à la société que nous ne faisons pas partie de la masse, mais la minorité qui influence la population. Zay ny snobisme. Zay ny toetsaina snob. Ary zay reto olona reto. Je vais revenir rehefa avy eo. Iza ty minorité ity? Io ça m'intéresse. Qui sont ces minorités qui influencent la société? Asa raha fantatrao. Les Pax, efa ny France sy aty Europe efa mipetraky iny. Les Pax, les pactes civils de solidarité, zany hoe ilefa ahafahan'ny olona anankiroa mivady, tsy voatery atao mariage civil, fa paxé, afaka mivady ny olona anankiroa de même sexe ou de sexe différente, bénéficier ny avantage fiscal, mitovitovy amin'ny mpanambady fa tsy marié. Kelikely fotsiny ny elanelana amin'ny resaka ny fahasamihafany ao amin'ny olona mariage civil sy ny paxé. Samy atao any amin'ny commune io a. Iza ny olona nanangana an'io pax io? Za zany a, tsy le hoe ty ivelany jereko io pax de zay. Iza ozy nareo no imposé an'io. Allez, je vais pas dire imposé. Qui a fait voter cette loi du pax? C'est le réseau LGBT. Voilà. Dia les réseaux zay misy olona homme d'influence contourner an'le lalàna zay de manière intelligente. Dia tafavoaka le izy. Zany hoe ouvert aux deux sexes ou de sexe même sexe. Réseau LGBTQ izy io a, izay fitambarana politicien maromaro de gauche et de droite tany France, ary nahagaga de izao ny lay olona reo zany a, ny clivage droite sy gauche zany matanjaka be taloha. Dia tsy nahay ny fanaraka mihitsy reo fa rehefa mitiry zareo de tena ohatry zao. Ao a, tena anankiray mitambatra zareo. Ary le réseau tonga hatrany amin'ny fiangonana. Eto zany de sady tongotra marary, sady mahamenatra, marary no mahamenatra fa tsy maintsy lazaina. Zareo zany a, zay zany manao travail de fond, nametraka ny olony tamy poste décisionnaire rehetra. Any hatrany fiangonana, henonareo ngamba ny Église protestant unie de France, ary ny aty aminay koa aty Belgique, dia nankato dans le sens hoe tsy azo sakana ho lasa pasteur ny olona anankiray noho ny orientation sexuelle. Zay zany le texte. Fa ny fomba nahalanina an'le izy, tiako tenena aminareo hoe ny fahaizany zareo nametraka ny olony amina toerana ambony rehetra. Dia tsy misy nahita hoe hoaizy ty lalany ty, tonga le fotoana mirefotra. Zay vao samy gaga fa ahoana. Za tsy hidra anatin'le débat, fa ahitanareo le manière. C'est la manière qu'on impose les choses de façon douce, mais imposante quand même. Zay le olona tena fetsy. Ary ny déranger anao anatin'le izy de zao, le instrumentalisation an'lay le combat féminisme ho amina resaka populisme sy politique. Récupération politique le izy, ary miazakazaka amin'io ny olona mba ho lany. Inona moa no nalany an'i François Hollande? Mariage pour tous. Anisany. Tsy hoe iny ihany. Hitanareo am'izay le izy fa hoe le cause marina ve no tena idivana sa misy fikendren'olona ao ambadiky le cause? Misy olona zany a, ils s'en foutent carrément, mialatsiny am'le expression, ils s'en foutent hoe voaja ny zoan'ny reto LGBT reto fa ny azy a
manipuler reto LGBT reto, manipuler reto mito reto, manipuler reto balance tempo reto, atongavany am'izay fitendrena ary olazaiko anareo le izy rehefa avy eo. Ahoana ny fomba fiasan'ny lobby eo am'izay zany, le lobby izy reto minorité ny minorité zany a de ny lobbyne. Ino ny dikany atao hoe lobby étymologiquement parlant? Ny dikany atao hoe lobby d'égale couloir. Io le resakitsika hoe travail de couloir, manao lobbyne ianao zany. Dia misy zavatra secret ao, misy zavatra caché ao. Fa izao ny lobbyne dia tsy maintsy lié amin'ny intérêt privé ako, zany hoe misy za zany ataontsika hoe mpandraharaha lehibe anankiray ao Madagasikara, de misy bizina tiako hivoaka ao, dia mampiasa lobbyne mba hatateraka projet de loi anankiray. De le projet de loi io a de mody aseho amin'olona hoe intérêt public, fa ny tena marina intérêt personnel. Azonareo? Intérêt personnel. De zao reto lobbyne reto zany a sans scrupule mampiasa ny reto LGBTQ plus to, mampiasa ny reto mito, mampiasa ny reto balance tempore mba ahafahany tonga am'le tanjony manokana azy. De faly reto olona rehetra, tena misy olona mba miaro ny zoanay, monay sy ny zoanao mihitsy no arovany, fa izy rehefa azony azy de baibay anao rehefa avy eo. Zay io. Ahoana ny fomba fiasany? Inona ny armany? Réseau ary communication d'influence. Ampiasainy réseau rehetrarehetra, ampiasainy communication d'influence. Izy zany cible ny pouvoir public. Ahoana ny méthode? Défendre un intérêt privé en faisant croire d'une utilité publique. Hoe zoan'olombelo zoan'ny olona vo hitsakitsaky mampalahelo kosa ry zareo mba tsy rariny kosa ie, de mihetsika ny fihetsepon'olona mba tsy mety kosa zany ka. Fa hafa mihitsy ny azy ny fikerena. De reto olona reto ils se font avoir. Ils jouent avec leur carnet d'adresse. Zany ny lobbyne. Misy cabinet mihitsy reny a. Rehefa ianao zany ohatra ianao zany te influencer de manatona cabinet de lobbyne anankiray de efa mana carnet d'adresse izy, de iny ny réseau d'influence tonga hatrany amy pouvoir public ka hatrany amy vahoaka. De zao matoa misy proposition de loi anankiray zany miakatra amin'ny antenimieram-pirenena na amin'ny assemblée nationale, de satria efa près daholo ny assise rehetrarehetra, efa près daholo ny lobbyne rehetrarehetra, dia marionnette fotsiny ny député. Efa nivory mialoha reo hoe l'anio ty projet de loi ty. Donc qui est-ce qui mène à la baguette? C'est les lobbies. Et qui est-ce qui exécute l'ordre des lobbies? C'est le pouvoir public. Et on nous fait croire que c'est pour le bien de toute la communauté. De rehefa mipetraka tokoa le lalàna de ho hitanao après 1 an 2 ans fa izy antena anazy tombony eo misy olona ray na roa. De reto sy olona zay neritreretina hoe ho arovana samy miala maina. Ny zavatra tsy fantan'ireo olona ao anatin'ny LGBTQIA+ reo dia zao infiltré izy ary manipuler izy, manipuler. Amarana koa azy dia mahafinaritra ty vehivavy atao hoe Eugénie Bastier, essayiste anankiray zay vehivavy izy fa manana clairvoyance be amina resaka le mouvement féministe ohatra. Io ma tsy manahirana be koa am'izao fotoana zao. Za zany oui je suis d'accord amin'ny atao hoe féminisme fa je suis pas féministe. Satria rehefa iste ma tsy de radical ianao zay ohatrany hoe islam sy islamiste samy hafa. Dia nametraka réserve ty vehivavy ty ny am'ireo féministe reo. De zao mivadika ho diabolisation de l'homme, le mal zany zavaty. Zay no zavatra misy ozy izy ao ambadiky le mouvement féministe. Zany hoe le mouvement aloha tena tsara tamboalohany,
hoe any vehivavy tokony anana zoany any amin'ny asa, tokony hitovy karama amy lehilahy izy, sisy tout sur ce point là je suis d'accord ozy izy, ary tena miombony hevitra aminy. Fa avy eo zaho zy nieritreritry hoe zay le combat, fa rehefa tena nandeha le izy ozy izy kay tsy zay le combat, fa zay no namidy amiko ozy izy, fa efa misy zavatra hafa koa tiana apetraka ambadiky le combat nifanarahana tany am-boalohany, de tsinona zany fa kasena mihitsy zany resaka genre, kasena mihitsy zany le resaka hoe diabolisation du mal, zay ny tadiavina. Ary ny zavatra tsy tsikarintsika indraindray efa dans le phénomène inverse tsika, sao de mieritreritry tsika fa hoe eto zany tsy hoe koa lehilahy de miaro ny lehilahy, fa azadino fa c'est vieux comme le monde. Tadidinareo tantaran'i Josefa, Josefa lay hoe tovolahy beau gosse tsara tarehy ary ambinina tamin'ny asa rehetrarehetra, tara taminy vadiny Potifara, elle a tout fait pour qu'il couche avec elle, tsy nety Josefa, de nosarangotiny ny lambany de niboridana izy nitsoka, de afa-baraka le ramatoa, de mba tsy afa-baraka azy de izy ndray no miantso vonjeo, izy mamy ndray miantso polisy, dia tonga i Potifara hoe fa inona zao, ity mpanomponao ty ane saiky ny violer ahy, ataoko mahitsy be le resaka, de mipetrahanao amy toeran'ny olona hoe iza ny hino, raha ianao zany teny le madame io ane saiky violer ahy fa tsy zay, tsy hino anao zany, satria efa mipetraka zany ao anatin'ny fiarahamonina ny lehilahy no mivioler vehivavy, mais ça existe. Soviko roa reto tena eny ndray mandeha tamin'ny émission tamy Don Bosco tany Antananarivo, sady nomea no nalahelo misy émission zay ono mopera angambany izy zay, asa raha mbola mandeha ny fandarany iny na tsy mandeha tsony, ny mahafinaritra azy émission zay, de nisy lehilahy niantso tamy telefôna, de ozy hoe lay sipako ozy izy mbola tia avy le sipako, ahoana ny hevitrareo zay mihitsy, mbola tia avy izy le sipako ozy le lehilahy, fa ahoana ozy izy le mopera, ka zaho ozy izy rehefa tonga any de indray mandeha zany ay zany ty le vehivavy ty manana orientation un peu échangiste, zay ngamba ny ilazantsika azy, tia mipartager ny partenaireny amin'ny namany, de le lehilahy tsy napo, de rehefa avy eo de ozy le vehivavy hoe tsy maintsy manaraka ny sitraponay ianao, manao an'le lehilahy zany, de tonga le namany avy any, fa raha tsy zay anao de antsonay vonjeo eto, de ozy le lehilahy hoe iza ny hino anao ozy raha niantso vonjeo teo hoe bandy be io ve tsy io ary ve no anao ny ataony eo, de ozy le lehilahy hoe mbola tia avy eo ozy izy io le miaraka amiko io, iny moa c'est une autre question, tiako tenena hoe ça existe aussi eo anivon'ny fiarahamonina, ka zay mahatonga am'tena hoe mila mitandrina atsika am'le resaka stéréotype zany, dia ny lobina koa de hoe ozy izy hoe le exagération, radicalisme, exagéré ndraindray, za ndraindray rehefa mifanena amina féministe diso radical de mamizaka be na miresaka aminy, vao moindre mot de ahitany tsongolohany zavatra raiky, farany mamizaka be, misy koa ny olona écologiste radical be, vao manao anakely la nature, oui d'accord, fa parfois on ne vit plus, on ne respire plus, fa lasa exagéré be le izy, ohatra zao anome exemple anareo amina exagération ny féministe, le mouvement zany resaka eto fa tsy hoe le olona, tsy haiko atya Belzika fa ny Frantsa raha tsy diso hoe ohatrany efa nipetraka zay lalàna zay hoe nitaraina zany ny féministe hoe misy discrimination lasy vavy na amy lafin'ny papier administratif, de hoe fa ahoana ozy ny fanjakana, maninona ny lehilahy célibataire de monsieur foana no antsonareo azy, fa nanay vehivavy imposenareo le mademoiselle, fa rehefa manambady vao hoe madama, donc zany on n'existe pas sans notre mari, discrimination zany, hitanareo am'zany le raisonnement féministe radical be, mamezaka be de inona ozy anareo, de nekeny fanjakana le izy satria matahotra, satria le mouvement féministe am'zao efa matanjaka, de nanaiky ny fanjakana de hoe tsy asiana mademoiselle ntsony fa na zanako vavy na roa taona aza de atao hoe madame, mba hitovizana amy monsieur, mais vous trouvez pas ça ridicule,
zanako vavy kely princesse kelynao mafatifaty 5 ans io de hoe madame princesse Stéphanie ohatra le zaza vao 4 ans mais vous êtes folle je suis désolé il faut avoir les pieds sur terre de io nytenen'ny Eugénie Bastier hoe hitanareo amizay zy le dérive le mouvement féministe lasa ohatrany hoe tellement niakatra any amy lohany zareo le combat de farany a lasa zavatra hafa le izy anisan'ny dérive anakiraiky io ny déni de l'asymétrie tsy eken'ny féministe ny asymétrie hoe lahy sy vavy les différences akidy différence tsy hoe ambany fa tena zay mihitsy nanaovan'ny natiora atsika de elle non vitanio ok fa izao rehefa atao tokoa l'izy de aza mangataka traitement de faveur zay anisan'ny ady hevitrako tam'za mbola pastora tany Madagasikara am'le hoe ordinationna vehivavy za zany de anisan'ny partisan hoe atao ordinationna vehivavy zany ndre c'est pas zany ndre tsy olo anamiko mihitsy je suis d'accord ary tena milité am'zay fa izao resaka tamin'ny teolôjianina zao ry teolôjianina io zany a hitaky anareo zany hoe omena posta dia atokana pastora dia hitovy aminay ok fa tandre moa sao de rapitsy de hoe mba ataovy etsy amy ville etsy zay fa zay ne vehivavy aza pitovina aminareo lehilahy kosa zay ve de andeha ary andaky hirabery affectenao ve zay de andeha any amasoromena affectenao ve zay de andeha any sobaba mba jereo fa zay ne fanaka malemy de jamais je comprends plus rien mitaky ny zo anareo hitovy aminay de donc d'accord rehefa avy ngo ndreky hoe mba asivy considération fa zay ne mba vehivavy manahirana hitanareo fa misy déni un déni de la symétrie misy asymétrie napetraky andriamanitra hoe lahy sy vavy ça veut tout dire tsy hoe resaka infériorité fa resaka proportionnalité misy zavatra vitanareo vavy tsy ho vitanay lehilahy mihitsy ary ny tena misaporitra zay lohanareo ka raha iny koa zay adalarana aminareo amizay de adalàna zany e vice versa koa nareo vehivavy za zany zay moa tonga za tsy tiako le atao anaty kazy hoe de tena militant féministe hoe misy zavatra zay tena mila hidivana za de anisan'ny miady ny anaovana ny ordinationna vehivavy satria sampisorona ny mino rehetra fa rehefa aveo kosa tompoko lahy sy tompoko vavy aza sinary fanamboamboarina amina posta rehefa aveo satria fanaka malemy rehefa fanaka de efa miasa de miasa ary farany ozy izy Eugénie Bastier za anisan'ny mankasitraka ty essayiste ty va mahafinaritra any enjana be izy vehivavy nefa ny manana lucidité ohatry zany matetika amin'ny olona tonga de stéroide vehivavy tonga de tsy maintsy féministe non ty exemple anakiray tena mazava ozy hoe les glissements ozy izy de zao koa ny manahirana ozy les choses dans la vie privée dans la chambre lasa mivoaka ety amin'ny public ce qui est vrai ny vie intime sexuelle anao dia ianao sy ny partenaire anao ao amin'ny espace privé nefa iny lasa ogaogaina any amin'ny espace public de zay olona tsy misaligné amin'iny zavatra ao iny de lazaina fa olona homophobe ohatra na lazaina fa ohatra olona terisaina lazaina fa ohatrany hoe olona tsy mba tolérant amarana koa azy de ty touche personnelle ao ambadiky zany rehetrarehetra zany na LGBTQ na MeToo na ino moa le anakiray le balance ton port je soupçonne mbola za zany a manahy aho fa le mouvement laïque anticlérical ny tena ao ambadiky efa ela ny mouvement laïque te hi mettre dehors ny religion fa ampiasaina daholo zao rehetrarehetra zao manipulena ny LGBT manipulena ny MeToo manipulena daholo ampiasaina daholo e fa tsy ao ny tena problème zareo tsy le zoany LGBT tsy ny zoany vehivavy antany hiteny aminareo a 4%
jereo amin'ny internet hatramin'ny sy ny mouvement sy ny mouvement balance tempore 4% no tena traduiany amy justice tena ambany be satria zay ny namidy hoe ho hitanareo tsara fa mitovytsika anatria fitsara tsy tafavoaka le izy fa de nanao bruit médiatique fotsiny ça fait vendre les journaux ça fait vendre les paris match ça fait vendre Facebook ça fait vendre Twitter fa ny résultat concret amina procès judiciaire tena ambany ary nary zareo mouvement féministe ara kivy hoe tsy nampozina izy le résultat zay izy nanatena hoe misy conscientisation publique or ny traduction le izy any amin'ny administrative avoir efa azo zareo ny lainy de arina ohatrany chiffon maloto ianareo ary amizay ka aza manadala atyka réglé hoany problème anareo fa le ambadika dia za zany manahy fa le mouvement laïque anticlérical contre ny resaka fiangonana de io no profiter mialatsiny ce sont des profiteurs qui profitent les malheurs des gens ny fahoriny reto olona amin'ny LGBT ny fahoriny reto vehivavy violé en mito fahoriny reto vehivavy no setrasetraina tamy balance tempore zay tena mampalely tokoa ary tsy azo ekena mihitsy fa manipulena zareo lalaovina le fahoriny mba hahatonga ny fikendreny hoe poteo ny fiangonana amin'ny alalan'ny loi zay ny any azy zany le any ambany tsy hita maso no manaitry ezakazahako fa tsy le hita ivelany eo za tsy lany andro amin'iny hoe de ao anaty koa moa zany de ao anaty koa moa zany non il faut pas aller avec l'émotion amy zavatra ohatrany reny mila mieritreritra mandinika tsara zay hoe avako isany mba azoko nomana anareo tandroany saotra anareo nanaraka anahy mialatsiny fa ao anatin'ny tsy fahasalamana dia somary mitrosotrosona kely dia mame fotoanareo amin'ny herindray raha ohatra ka sitrapon'Andriamanitra efa napetraka ao amina ny YouTube na ato amin'ny page RGL raha misy te hanohana ny asa ianareo dia raisina tanandroa ho an'ny Madagasikara moa de ny M-vola no ampiasaina ho an'ny aty ivelany de afaka miresaka manokana amiko message privé raha mety aminareo zany. Samy tahin'Andriamanitra bonne soirée daholy veloma tompoko.